Olona 10 no nosamborin'ny mpitandron'ny filaminana taorian'ny fihetsehana mikasika ny fahatapahan-jiro teny Ambohipony Alatsinainarivo teo. Notazomina natao fanadihadiana teny amin'ny sambam-pikarohana Elokabevava teny anivon'ny Zandarmariam-pirenena teny fiadanana izy ireo ary natolotra ny fampanohavana androany. Miantso ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina ho tono moa ny eo anivon'ny fiari-piadidin'ny Zandarmariam-pirenena eto amin'ny faritany Antananarivo manoloan'ireo olan'ny jiro sy ny rano. Aoka ny rehetra iandry ampitoniana fa efa misy ny vahaolana efa natolotra eo ampiandrasana ny vahaolana maharitra ho izy ireo nanamafy nanoloana ireo karazana hetsika sy fitakiana manoloana ny olana amin'ny famatsian-drano sy jiro. Manao sesilany ireo mpandraharaha sinoa tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Taorian'ny orinasa Longy sy Sany dia nigadina eto Antananarivo ihany koa ny tompon'andraikitry ny orinasa China Communication Construction Company noraisiny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Avoloha izy ireo omaly. Niompana tamin'ny fanamboarana ireo foto-drafitra sagoavana toy ny fanamboaran-dalana, ny lalam-by ary famatsiana herinaratra ny fionana. Voaresaka manokana ny tetikasan'ny filoham-pirenena Route du Soleil ilay lalam-pirenena toy faritra maro eto Madagasikara. Mahatratra 700 taona isan'andro ny arina fandrehitra ampiasaina eto Antananarivo ary ala manodidina ny 9 hektara isan-taona no potika amin'izany. Raha nantontanisa navoaka ny ministera misahana ny angovo sy ny akoranafo omaly talata no ny fisokafan'ny atrikasa mikasika ny fampiroboroboana ny fomba fahandro madio. Ny 570 isanjato ny setroka maloto eny amin'ny tontolo iainana dia avy amin'ny arina fandrehitra avokoa ary mahatratra 700 alina isan-taona no mamoy ainy noho ny fahalotony rivotra raha ny voalaza ny ministera trany. Manoloana ireo antontanisa ireo dia nilaza ny ministera fa fotoana izao hitondrana ny fanovana toe-tsaina sy fahazarana ka hiroso amin'ny angovo madio. Tombanana manodidina ny 407 alina ireo olona miaina miaraka amin'ny tsy mikaretina VIH eto Madagasikara. Eo amin'ny 2 alina ihany anefa no nandalo fitiliana raha nitatitra nambaran'ny fiadidinan'ny Repoblika. Mila ezaka araka izany ny ady amin'ny fianaky ny aretina VIH/Sida eto Madagasikara. Tontosaina eto Antananarivo nanomboka omaly ny atrikasa iarahan'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe Indiana mikasika ny VIH/Sida. Miantso ny rehetra anao fitiliana ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Tahaka izay koa ny fanabeazana amin'ny fahasalamana ara-pahananana indrindra ho an'ireo tanora. Eo amin'ny taranjabolina kitra nandresy tamin'ny isa 10 no iray i Madagasikara nandritra ny lalao voalohany ny fanandrinana tamin'ny Maurice. Ao anatin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Kozafa 424 eo amin'ny baolina kitra vehivavy. Lalao izay notontosaina ny tolakandro teo tao a Wolfson Stadium Afrika Atsimo. Zava-dehibe ho an'ireo mpilalao malagasy tarihiny Mamiasina Hortensia ity lalao voalohany ity. Mazava ny tanjon'ny Baria Andriamavilanitra nivoaka eo amin'ny laharana voalohany ao anatin'ny vondrona. I Malawi indray no ekipa ifanandrina amin'ny Madagasikara ny 20 Oktobra ary Botswana ny 18 Oktobra.